Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ty volana juin ty. Miarahaba antsika rehetra koa no nahafahantsika mbola miaino ny tenin'Andriamanitra. Ty zao ny alahady voalohany amin'ny volana juin. Araka ny fandaminana sy fandaharana misy ato amin'ny groupe fiomanana An-danitra dia ny lohahevitra amin'ity volana juin ty dia ny hoe famonjena. Noho izany dia tsika hoe hianatra hoe ny amin'ny momba ny famonjena arak'izay rehetra tratrantsika ataoko androany ny tenako dia nomen'Andriamanitra fahefana hitondra zany afatra ny famonjena zany. Mialoha izany dia hivavaka antsika. Andriamanitra misatra anao izay sady mankasitraka anao manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izay rehetra notahinao anay sy ny tantahananao anay hatrizay. Misaotra anao ny amin'ny soa rehetra izay nomenao anay. Misaotra Tompo ny amin'izao volana juin nomenao anay izao indray Andriamanitra. Misaotra reny 5 volana lasa reny. Misaotra na fampianarana maro izay efa nomenao anay nandritra izay volana 5 volana lasa izay. Eto indray izay Tompo manomboka indray ny amin'ny fampianaranao aminay hoe famonjena. Androany Tompo hisantatra izany fampianarana izany nomenao andraikitra amin'izany za olona tsy nakory Jesosy afa nomenao fitokiana hitondra hafatra ny amin'ny hoe famonjena. Ko dia tendreo ny lelako fanahy masonao hanambara izay rehetra tianao ambara ary tahi izany dia ho izy fiantraikany amin'ny ara-pananay tsirairay avy Andriamanitra. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra akantsika fampianarana dia ato amin'ny Samuela voalohany 1:2. Ny tantaran'ny Abigail sy Nabala zany. Ny lohahevitra ny teny hoe nahafatesan'i Samuela ary ny amin'ny Nabala sy Abigail. Ny anaran'i Jesosy ary maty Samuela ary nivory ny Israely rehetra ka nisaona azy sy nandevina azy tao amin'ny fonena tao Rama. Ary Davida niaingaka nidina nankany anefitra ny Parana. Ary nisy lehilahy tao Maona ary tao Karmela ny fananany. Mpanjato be ilay lehilahy ka nanana ondry 3,000 sy osy 1,000. Ary nanety ny ondriny tao Karmela izy. Nabala no anaran-dra lehilahy ary Abigail tsara ny anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy. Fa ny lahy kosa saro-po sy ratsy amin'ny ataony. Ary isan'ny taran'i Kaleba izy. Ary reny Davida tany anefitra fa Nabala nanety ny ondriny dia naniraka zatovolahy ka nanao taminy hoe miakara ny Karmela ianareo ary mankanesa any amin'ny Nabala ka miaba azy amin'ny anarako. Ary zao no lazainareo amin'ny taranitra ianao, fiadanana aneo anao ary fiadanana ho any ankonanao ary fiadanana ho an'izay ataonao rehetra. Ary ankehitriny efa reko fa manety ondry ianao koa ny mpiandry ondrinao izay tao aminay tsy nasianay ratsy ary tsy nisy very na inona na inona tamin'ny andro rehetra ny toerany tao Karmela. Anontany io zatovo fa ilaza aminao izy ka aoka hitafiteo masonao ny zatovo fa andro fifaliana no iavianay. Masina ianao mba homeo amin'izay azo ny tananao ireto mpanompon'i Davida zanakao. Ary efa tonga zatovon'i Davida dia niteny tamin'ny Nabala tamin'ny anaran'i Davida arak'izay teny rehetra zany izy ka nipetraka. Fa Nabala namaly ny mpanompony Davida hoe inona moa Davida ary inona moa ny zanaky Jese. Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony koa alaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra izay efa novonoako ho an'ny mpanety ondriko ka omeko izay olona tsy fantatro fiaviany akory. Dia nihodina ny zatovon'i Davida ka nankany amin'izay nalehany ary dia notany amin'ny
Indray izy ka nanambara izay rehetra teny taminy. Ary i Davida tamin'olo Samia manao sabatrareo eo amin'ny fehitsabany. Avy ianareo ka dia samy nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany. Avy ny olona dia mba nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany koa Davida. Ary nisy tokony efa 100 lahy niakatra. Any Davida ary 100 lahy kosa nipetraka teo amin'ny entana. Ary Bigael vadin'i Nabala dia nilazany anankiray tamin'ny zatoviny hoe indro Davida naniraka olona avy tany anefitra mba hiarahaba ny tompontsika. Nefa nisafoaka tamin'ireny izy fa ireo lehilahy ireo dia nanao tsara tokoa taminay ka tsy naninona izay. Ary nisy zavatra very tamin'izany andro nitoeranay tany aminy fony an-tsaha izay. Izy no mandany andro aman'alina tamin'ny andro rehetra nitoeranay ny andro ondry tao aminy. Ka dia fantaro sy hevero ankehitriny izay ataonao fa ratsy fofoan'ny tompontsika mba amin'ny ankohonany rehetra fa Nabala dia tena ratsy fanahy ka tsy misy olona mahazo miteny aminy. Dia nandeha faingana Bigael ka naka mofo 200 sy divay rano-tavoara 2 sy ondry 5 voavoatra sy lango 5 vata sy takela-boaloboka maina aza. Aviavy 200 dia natsampy ny tamborika izany. Haro izy tamin'ny zatoviny mandehana eo loko indro izaho anaraka anareo fa Nabala vadiny tsy mba nilazany. Ary tamin'izany no nitaingina ny borikiny izy ka nidina tao amin'ny takony avoana dia indro Davida sy ny olona nidiny nanatona azy. Ary izy nifanena taminy ary Davida efa nilaza hoe foana tokoa ny hevitra ka tsy misy very na inona fa novaleny ratsy izy so nataoko mba ataon'Andriamanitra toy izany anie ny fahavalon'i Davida. Eny mihoatra noho izany aza raha ny avelako isy miangana na dia lehilahy iray aza izay mety ho any ambara-pahazavany andro. Ary Bigael raha nahita an'i Davida dia niala faingana tamin'ny borikiny ary niankohaka teo anatrehan'i Davida ka nitsatoka ary dia niankohaka tamin'ny tongony izy ka nanao ka hoady hoahy ity eloka ity tompoko lahy. Masina ianao, avelao ny ankizivavinao hiteny eto anatrehanao. Ka ino ny tenin'ny ankizivavinao? Masina ianao aoka ny tompoko tsy isaina io Nabala lehilahy tena ratsy fanahy io fa araka ny anarany ihany ny toetrany. Nabala no anarany ary hadalana no aminy. Fazava ankizivavinao tompoko tsy mba nahita ny zatovy ny rainao. Ko ankehitriny tompoko raha velona koa Jehova ary velona koa ny fanahinao. Jehova efa niaro anao tsy hahazo eloka amin'ny fandatsan-draha ary tsy hamaly ho an'ny tenanao ary avelao ny fahavalonao sy mitady anisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny Nabala. Ary zao sotra nenty ny ankizivavinao aminao izao tompoko dia ohaka omena ny zatovy manaraka ny tompoko. Masina ianao mamela ny fahadisoana ankizivavinao fa Jehova mpaharitra ny taranaky ny tompoko tokoa fa ny tompoko miadiny Jehova ary tsy misy ratsy ho hita aminao amin'ny andro rehetra iainanao. Nefa raha misy mitsangana ny endrika anao ka mitady ny ainao dia ho fehezina amin'ny feny aina ao amin'ny Jehova Andriamanitra ny fanahy ny tompoko. Fa ny fanahy ny fahavalonao kosa dia torany tony fohitra ny tsamitady ary amin'izany rehefa Jehova mahavita zany anao ampakany Israely dia tsy ho alahelo na nentina amin'ny fon'ny tompoko izany fa tsy nandatsa-dravo foana ianao na namaly ho an'ny tenanao tompoko fa rehefa asian'i Jehova soa ny tompoko dia mba tsarovy ny ankizivavinao. Ary i Davida tamin'ny Abigael nisorona ny Jehova Andriamanitra Israely izay naniraka anao iona amiko androany ary tahinany ny fahendrenao ary tahinany ianao.
izay niaro ahy androany tsy ahazo heloka mifandatsandra ary tsy hamaly ho an'ny tenako. Kanefa raha velona Jehova ny Israely izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao. Raha tsy hafaingana hitsena ahy ianao toy izay dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy iray aza amina bala ambara-pazavany andro. Koa dia niraisin'i Davida tena an-tanany ilay zavatra nentina izy tamin'ny miakara soamantsara ho any amin'ny tranonao ianao indro efa nohenoko ny feonao ary ny nankasitrako ianao. Ary Abigaila dia tonga hatreo aloha ity Nabala ty tantara ty dia tantaran'ny Nabala. Nabala i Abigaily dia i Davida. I Davida zany araka ny voalazan'ireo mpanompony tamin'ny Abigaila dia nanisoa ny mpanompony Nabala. Fa i Nabala raha tonga tany anefitra na eno izy fa nanao fety be, i Davida raha tonga tany anefitra niaraka tamin'ny vahoakany maheno izy amin'ny tany dezera zany tsisy ninonninona. Dia na eno izy fa manao fety manety ondry zao i Nabala dia hoe mba nampaniraka ny zatoviny. Ny zatoviny hoe mandehana amin'ny Davida dia neno aminy hoe amin'ny anarako. Fa iny no niaratsiny Nabala dia izy fa iza Davida, iza anak' Jese, niavy aho omeko any olo tsy fantatro. Dia niverina ny mpanompony Davida dia teny niverina raha vao nambaran'ny mpanompony Davida tany amin'ny Davida hoe fa zao any teneniny Nabala, tezitra Nabala. Hitantsika izy fa nanomana maramila maro izy dia hoe ataovy daholo ny sabatra anareo ikona nisy ny sabatra zany hoe izy hoe ny fahatezerana hoe dia adin'ny Nabala ve ny soa nataoko tamin'ireo mpanompony. Dia hoe ndao hoe tao am-pony zany hoe amaly any Nabala araka izay nataon'ny Nabala. Efa niomana mihitsy izy araka ny tenin'Andriamanitra mivakintsika teo hoe tsy hamela hoe hisy tsy handrigana izy, tsy hamisy very hitsangana mihitsy ny vahoakan'ny Nabala, mpanompony Nabala mandra-parena ny andro. Fa isaorana ny Andriamanitra misy ny atao hoe Abigaila. Abigaila vadiny izay vehivavy tsara tarehy sady feno fahendrena. Raha vao nisy mpanompony ny Nabala ny teny tamin'ny teo anie mpanompony Davida nangataka famonjena tamin'ny Nabala fa teny ratsy ny navalin'ny Nabala. Niaraka tamin'izay ilay vehivavy feno fahendrena dia koropaka izy dia tsy tafandromandry izy nitady sakafo, nitady zavatra. Nandeha tany amin'ny Davida izy. Tonga teo anatin'ny Davida izy hoe efa nahita maramila be dia be vonona mandeha hiady ho an'ny Nabala. Dia nandadilady ilay vehivavy, nifona ilay vehivavy, nangataka famondram-po ilay vehivavy ho an'ny Nabala, ho aminy sy Nabala sy ny vahoakan'izareo zany. Dia hoy izy Davida hoe noho ny fahendrenao izy, noho ny anao dia hiala amin'ilay décision raisiny zany i Davida hoe fa raha tsy noho ianao izy tsy navelako nisy niangana na dia iray ary Nabala sy ny mpanompony mandra-parena ny andro. Inona ny lesona tiantsika hitsoahana eto? Ny fanetretenan'ity vehivavy Abigaila ty no naresy lahatra ny Davida. Ny fiaikian-keloka n'ity vehivavy Abigaila ty no naresy lahatra ny Davida ka tsy namaly ratsy any Nabala izy. I Abigaila tena hoe nanetretena. Abigaila anie vehivavy tsara tarehy. Abigaila anie vehivavy mpanankarena. Abigaila anie ka vehivavy manana ny toerana maha-izy azy. Fa izy dia naheno ny zavatra nataon'ny vadiny dia tonga hoe ni-interceder ny vadiny zany. Dia nandeha nifona teo izy. Noho ny amin'ny Abigaila zany no nazahoany Nabala sy ireo vahoakany famondram-po tamin'izay décision efa niraisiny Davida andrikana. Inona ny lesona hitsoahantsika amin'izany zavatra zany dia hoe ao ambadiky ny fanetretenan'olona iray dia misy ny fanomezam-boninahitra. Dia hoe ao anatin'ny fanetretenan'olona iray
dia mitondra famonjena, mitondra hoe ny olona iray raha manaiky izy fa meloka izy, ny olona iray manaiky fa diso izy, ny olona iray dia mahay manetry tena, valin'izany fanetretena izany dia fanandrantana. Fa ny amin'ny fiavonavonana, ny amin'ny fireriana amin'izay tsy izy ho izy ny tenin'Andriamanitra hoe mialoha ny fahasimbana dia ny fiavonavonana izany. Nabala dia olona niavonavo. Ratsy toetra izy ho izy mivady olona ratsy fanazy araka ny anarana. Raha izay nabala fotsiny andro iray ihany dia vita tanteraka ny aminy satria zareo rehetra ny mamy ny fety mora ny amin'ny maramilan'i Davida sy Davida no namonan'izy ireo amin'ny sabatra. Fa noho ilay fanetretenany Abigail dia nandray ohatrany hoe namonjy ny Nabala sy ireo vahoakany ilay fanetrena amin'ny teny Abigail, ilay faikaikilokany Abigail. Izany dia manambara ny tandindon'i Jesosy eo amintsika. Jesosy anie manana ny toeram-boninahiny, Jesosy anie zanak'Andriamanitra, Jesosy anie manana toerana tsara tany an-danitra. Fa nanetry tena izy, nanaiky izy. Hoy izy Andriamanitra mandihany ianao any amin'izao tontolo izao mba hamonjy ny olona ho afaka mivaoka. Mafy tamin'i Jesosy anie niala amin'izany. Eritreretanao izao tena olona hoe manana fiainana tsara be dia mihetry tena be any ianao dia amin'izay fiainana jerena ny zavatra nieretan'i Jesosy atao anatin'ny trano. Teraka azy dia efa atao an-tranon'omby. Dia efa fanitrana be izany mitsinana azy. Tsy noavon'olona izy, nirabirabian'ny olona izy. Fa nanaiky izy mba hahatonga an'izaho sy ianao voavonjy. Tatsika amin'izany fa tena hoe sarotra ny hoe ny hamonjy ny olona iray izany. Misy tantara kely ity misy olona mirahalahy zareo tena kambana zareo mirahalahy. Dia izy mirahalahy dia mitovy be. Ilay iray tena hoe olona hendry be, ny iray dia olona hoe maditra be, ny iray dia tsy refesy mandidy mihitsy, manao ny fiainany miloka miliba amin'izay rehetra ataony. Nandeha nivoaka izy indray alina niaraka tamin'ny namana maro nahafaty olona izy, feno rano ny lambany rehetrarehetra avy tany. Dia nody izy nandondona ny varavaran'ny le rahalahiny dia hoy izy hoe fa maninona ianao? Manenjika anahy ny olona hamonjy anahy, hamono anahy fa nahafaty olona. Dia hoy izy le zoky ny endry eto aty le lambanao mihosi-drà ho saromako fandananao miditra any an-trano. Dia tamin'izay dia hoe tonga ireo olona ireo tsy nanavaka hoe ty anona ty fa rehefa nahita lamba mihosi-drà dia nivonon-jareo le zoky le tsy nanantsiny, le mipetraka tsara tao noho ny fitiavany any zandriny mba hamonjeny an'ilay zandriny tsy ho faty. Hitanao amin'izay fa rehefa maty le zokiny avotra zany le zandriny, vovonjy zany le zandriny. Fa misy fotoana rehefa misiosioka ireo namareo any ivelany any le namany nanao ratsy dia vao mijery le lamba mihosi-drà nahafatesany zokiny izy dia hoe tsy hoany fa noho ny amiko dia maty le zoky le olona tena hendry, tena tsisy noho ny amiko. Rahalahy sy rahavavy sy ranadahy mba ho toy izany koa nge zaho sy ianao jereo nanetren'Andriamanitra tena teo anatreny namonjeny Jesosy ianao. Izy anie tsy naninona fa zaho sy ianao no nanota, fa nanaiky ho faty izy noho ny fahotantsika mba tonga antsika ho vovonjy. Aza ho velivelo maina foana iny famonjena iny ranon Jesosy latsaka iny fa asio vidiny, asio valeurany, mahaiza manompo azy, mahaiza mity azy. Aza hoe atao tsinoavina ny fahafatesany. Reketo ao amponao fa maty ho azy ianao Jesosy mba ho famonjena anahy. Verina amin'ny tantaran'ny Abigail fa entre parenthèse iny rehefa nanetry tena teo anatrehan'i Davida zany i Abigail dia hoy izy noho ny ianao tsy hamoana ny Nabala sy ny
vahoakany. Izany ny atao hoe famonjena. Ny famonjena ry havako dia miainga any amin'ny olona iray. Ny famonjena dia olona tsy manan-tsiny no afaka mamonjy ny olona manan-tsiny. Tahaka nataon'i Jesosy. Jesosy ilay tsy manan-tsiny namonjy azy ianao, izay tena feno fahatana, feno faharatsiana, tahaka lamba fotsy mihosotra eo anatr'Andriamanitra. Maty izy, nororana izy, na lamba raka izy, na natao tsinotsinona izy, mba famonjena azy ianao. Tahaka izany koa i Abigail. Toizantsika moa ny tenin'Andriamanitra fa nanahoana lavalava ilay tenin'Andriamanitra fa mahavariana be ny tantaran'i Abigail. Ary toizantsika hoe ary Abigail amin'ny 1:30 ary Abigail dia tonga tao amin'ny Nabala kanjo. Indro nanao fanasana tao an-trano izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Ary faly ny fon'ny Nabala tamin'izany ary mamy loatra izy ka dia tsy nisy nambara ny vavy taminy. Na kely na be mandra-pazava ny andro. Mbola fahendreny Abigail mihitsy izany tsy tao anatin'izy mamo iny no nambarany izay zavatra nataon'i Davida. Navelany tsara hoe nisava ny tokany. Ary noho ny maraina ka afaka ny hamamon'ny Nabala dia nambarany vavy tamin'izany ny zavatra izany ka dia maty-hena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ary noho ny afaka voloana dia nasian'i Jehovah Nabala ka dia maty. Rehefa maraina ny andro ny sava tsara ny tokany mba ny tantara i Abigail. Tsika angesaika maty noho ny nataonao. Efa nanomana maramila amanjato ny Davida dia hanafika antsika. Fa zaho izy mba nandeha tany ny fony ao antsika dia namindra fo izy. Fa mbola nanamafy ny fony ihany ty lehilahy ty dia izy Andriamanitra tampotra hatreo ny famondram-po. Dia afaka 10 andro dia maty i Nabala. Ary raha toizantsika io tantara io dia rehefa naty Nabala renin'i Davida dia napakary Davida ho vady i Abigail. Lesona faharoa izany hoe ao anatin'ny fanetretena dia misy fanandratana. Tena marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Nanetiteny Abigail ka nasandratra Andriamanitra izy lasa vadin'ny mpanjaka. Izay avy niaritra ny mafy tamin'ilay lehilahy ratsy fanahy ratsy toetra fa nanaiky foana izy, nanaiky amin'ny vadiny foana izy, nanetitena hatramin'ny farany izy. Fa rehefa maty izy dia nasandratra Andriamanitra lasa vadin'ny mpanjaka. Zany hoe famotinako farany anazy ny famonjena ny hainy hafa dia tena sarobidy ho an'ny olona iray izany. Tsy maintsy misy zavatra heretana ao anatin'ny famonjena. Mafy anie izany ianao olona tsara tarehy, vehivavy mandoalindoalika. Minday ianao mifono ianao, miaritra ny mafy ianao. Nataon'ny vadinao dia miaritra ny mafy tao foana ianao. Mitandrina amin'ny famarinana foana ianao. Mafy be izany fa noho ny aminao izany, noho ny Abigail dia voavonjy ny vahoakany Nabala. Tahaka izany koa noho ny amiko sy aminao maty Jesosy, ilay olona tsara, ilay olona feno voninahitra, noho ny amiko sy aminao mba hamonjena azy ianao. Sarovy fa sarobidy ny namonjeny Jesosy antsika. Niala tamin'ny voninahiny izy, nipetaka any amin'ny farany ambany indrindra mba hamonjena azy ianao. Niaritra ny mafy indrindra, niafara tany amin'ny fahafatesana mihitsy. Fa rehefa nandresy izy nitsangana tamin'ny voninahitra koa izy dia miara-manam-boninahitra aminy koa tsika ary efa manomana toerana ho azy ianao izy. Fa ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra manaiky fa Jesosy ny tokony mpamonjy ny fiainany dia nenoy ianao fa efa misy toerana tsara voahomana ho anao any an-danitra. Izay fa hivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra. Eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay teny nambaranao taminay. Nampianatra anay ianao amin'ny fanetren-tena, nampianatra anay ianao amin'ny famonjena. Ampianary izay Jesosy hianetry tena mandrakariva mba hahatonga famonjena ho an'ny hafa. Ny fo vatonay Jesosy, ny fo mora tehitra ao anatinay ireny, mivaizy fo vaovao Jesosy malala ho. Mba tonga ireo namana. Atao hoe Tompo aza hoe na namanay mbola manota, tsy
te havana amin'izy ireny izay fa ampianary izay ho tiany ireny mpanonta ireny, ampianary izay hanatrika an'izy ireny, ampianary izay ho anatona an'izy ireny, hanambara ny famonjenao mba tonga an'izy ireny voafontsoko. Sahatra Jesosy malala ho. Amen. See me.